Ny genesisn'Andriamanitra ve ny inonao sa ny genesisn'ny mpanompo sampy? Saotra ho an'Andriamanitra ary dera ho an'i Kristy satria izy no mampiaona antsika toy izao. Ankasitrahana koa ianao satria ny fotoana atokanao toy izao dia hivaly soa ho anao avy amin'Andriamanitra. Genesisn'Andriamanitra sa genesisn'ny mpanompo sampy? Andao aloha fantarintsika. Inona moa izany ilay genesisn'ny mpanompo sampy? Ndrao hafahafa amintsika miaino an'izany. Ny genesis moa izany raha araka ny dikateny vao mamaky ny soratra masina ianao dia mahita hoe fiandohana ny dikany hoe genesis na hoe genèse any amin'ny teny siantifika izany. Dia genesisn'ny mpanompo sampy, ahoana moa izany? Kolotsaina tany aloha, ohatra hoe ny kolotsaina babiloniana na ny kolotsaina egyptiana na ny kolotsaina maro samihafa izany, ny Sumer sy ny sisa, dia nametraka zavatra roa ngeza be mahakasika an'ity hoe genesis na fiandohana ity. Tsaroana koa angamba ny hoe Darwin sy ny foto-keviny izay milaza fa nivoatra miandalana izao rehetra izao. Fa inona ny an'ny mpanompo sampy, ny babiloniana sy ny egyptiana izany? Dia ny voalohany dia izao, ny natiora hozy izy ireo no mamoron'Andriamanitra. Izany hoe hita eny amin'ny natiora eny izany Andriamanitra, ilay Andriamanitra ivavahana. Izay mahatonga an'ilay hoe sarina biby, sarina vorona, sarina zava-maniry, sarina zava-boary, izany ilay Andriamanitra. Dia ao anatin'izay izany hoe singa voajanahary, ohatra hoe ny rano na ny lanitra na ohatrohatran'izay izany ilay sarin'ireo Andriamanitra izay miforona avy amin'ny zava-boary. Izany ilay genesisn'ny mpanompo sampy. Izay aloha ny voalohany. Ny faharoa amin'ity genesisn'ny mpanompo sampy ity indray dia izao, ny olombelona no farahidiny indrindra ao anatin'ny zavatra misy. Izany hoe isika olombelona izany no tsisy dikany indrindra ao anatin'ny zavatra rehetra izay misy. Ary nareo Andriamanitra aza izany dia mety tsy mila antsika, na mety mila antsika tsy indraindray anatanterahany ny sitrapony. Izany izany no zavatra misy amin'ity hoe genesisn'ny mpanompo sampy ity. Tsisy lanjany izany ny olombelona raha ohatra ka izay no dinihana. Ary ohatra hoe ny angano babiloniana izany izao dia milaza fa ny rahan'ny Andriamanitra resy anankiray hono no nanamboarana ny olombelona. Dia io moa izany Andriamanitra resy io nangalana raha io dia ilay Andriamanitra nandresy izany no mampiasa ireo olombelona ireo avy amin'ilay ran'ilay Andriamanitra resy mba hanaovan'izay tiany atao. Izany ve isika? Dia mino an'izany tokoa ny olona maro eto ambonin'ity tany ity rehefa atao tsara lahatra izany mipetra-kevitra izany. Ahoana kosa ary ny genesisn'Andriamanitra? Matetika isika no mbola mampifangaro ny genesisn'Andriamanitra amin'ny genesisn'ny fanompo-tsampy. Ary izay no olantsika. Mino ihany isika fa tena namoron'Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Fa saingy izao mety mahita koa isika hoe fa nahoana ary ihany ataon'Andriamanitra ankilabao, nahoana ny fiainako ny toy izao, dia tafiditra any amin'ilay genesisn'ny mpanompo sampy ianao izany, any amin'ilay foto-kevitra izay noresantsika teo aloha, raha izay no ao an-tsainao. Fa izao, ny Andriamanitsika izay inontsika no Andriamanitra nanahary, nanamboatra ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy voalohany dia voalaza ny soratra masina hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Izay ilay izy. Ary manaiky an'izay ny kristianina rehetra, manaiky an'izay koa na any amin'ny fivavahana hafa aza fa nisy nahary dia Andriamanitra. Dia ao anatin'izay tsika dia manaiky fa misy izao zavatra rehetra izao noho ny nataon'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia izao, ny olombelona no tena ampahany ambony indrindra, manan-danja indrindra ao anatin'ny famoronana. Izany no nahatonga ny zanak'Andriamanitra hanavotra antsika ao anatin'ny fahasimbana tanteraka, nateraky ny fisafidianantsika hanota. Satria manan-danja aminy zasy ianao. Tena manan-danja aminy ianao. Fa aza kivy amin'ny fiainana, aza manao toy ny fanaon'ny mpanompo sampy hoe tsisy dikany amin'ireo Andriamanitra isika. Hampahiry antsika Andriamanitra satria novolavolainy tamin'ny tanana isika
nataony manana endrika mitovy amin'ny endriny araka ny Genesis toko voalohany andininy 2:20. Hoy izy hoe vovotany namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona no fofonaina ny vavorony, ary hoy izy hoe andesika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. Zany zasy ianao, misaora azy fa zava-dehibe no nataony amintsika. Vavaka isika. Tompo, mankasitraka indrindra ny amin'ny namoronanao anay, satria tsy latsa-danja izay eo anatrehanao fa mbola ataonao izay hanavotana anay. Mamindrafo aminay amin'ny tsy finoana teo aloha sy ny fanahina amin'ny fiainana, ampahirezo zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.